Ya miaraba atsika mpanaraka anyty site Facebook groupe JCR ity androany talata 7 Jolay 2020 izao. Araky ny hita dia miparitaka be ihany ity valanaretina coronavirus ity eto Antananarivo, ary izay indrindra no mbola anohizana ny resadresaka momba ny fisorohana any izany aretina zay mamely antsika amin'izao fotoana izao. Misy zany protocole zay napetrakay mba hisorohana ary indrindraindrindra mba iarovana amin'izany valanaretina zany azay tany saky eto inaby izany protocole izany. Izy io dia protocole io dia natao zany mba hisorohana sy iarovana amin'ny fahatratraran'le valanaretina. Fa ihany koa raha ohatra sanatria ka misy le fisehoany symptôme dia natao ihany koa zany hiaro ny fiparitahany an'le coronavirus, iarovana ny manodidina, ny ankohonana, fianakaviana, ny zanaka sy zay akaiky ny tena. Eo ihany koa ny asan'le protocole zay dia tsy atonga an'le valanaretina ahazo vahana ka tonga any amin'ny zava-mandoza zay iahina no ny fiaketrany amin'ny fahasalamana sy ny fiainana any aina mihitsy. Ka zavatra telo zany no ilaina no atao amin'io protocole io. Raha izany voalohany indrindra dia le baume fosa zay efa fantatritsika, fantatry ny olona amin'ny zao fotoana zao. I baume fotsy io dia atao ao aminatin'ny orona ka orona tsara. Any anatiny any le baume fosa dia foana matetetika. Nisy baume ohatrany somary malefadefaka tato ato izy io tsy manova ny asany fa le akora ao anatiny. Misy girofle zay somary nalefaka ny fofony de ohatrany nampiova kely, nampiena kely an'le fofon'le baume fosy io ka tsy tokony gaga ny mpanjifa fa tsy mampiova ininona mihitsy io zavatra io fa raha fa atao matetetika sy orona elaela ao anatin'ny orona zany dia tonga ihany le fofona mahery zay diadavin'ny olona. Izy io zany dia atao hosorana matetetika izy ao anatin'ny ray andro ary anaovana evoka. Le evoka io no tena lakile an'le azo lazaina efa fiarovana amin'le valanankaretina. Ka mila manao evoka ny intelo isan'andro na ny efatra mihitsy izy de mioboka ao anatin'ny lamba na servieta kely dia manao an'izany evoka zany dia 10 minitra na mahery kely. Manaraka an'izany dia afaka atao ihany koa izy io iarovana ny tontolo iainana ka asina kely baume kely ao anatin'ny rano mangotraka be dia avela atao andom-pandrinana tongo-pandrinana dia mba miaro ny olona ao anatin'ny trano anankiray na efitra anankiray. Faharoa amin'le protocole de misy an'le tizanina na tambavo atao hoe miaro
izy io a de maka sase anankiray isan'andro atao anatin'ny rano 2 litatra mangotraka avelo amin'ny 10 minitra eo a dia atao rano fisotro. Ny fahatelo a dia misy gelule artemisia na sirop artemisia zay atao ihany koa hoanina gelule roa ny intelo isan'andro na sirop eran'ny sotrokely ny intelo isan'andro. Ny quatrième protocole dia fampiakarana ny herim-batana zay azo ao amin'ny fandrava soluté. Izy io de karazana fanafody vita amin'ny zava-maniry, misy ny mandrava sarotra, misy ravitsara sy ny sisa, fa ao ihany koa misy karazana vahona eto ampovoantany sy vahona avy any amin'ny atsimo ny avy any atsimo zany, karazana vahona avy any atsimo no miaraka aminy. Vita zay de ny fahadimy de misy an'le hoe immuno herbal. Io immuno io de karazana fanafody maro be zay tena miaro amin'ny aretina, ary tsy amin'ny aretina tsy amin'ny coronavirus ihany fa amin'ny karazana aretina maro ary fiarovana tanteraka ho an'ny olona ray izany indrindrindrindra amin'izao andro mangatsika izao. Ary ny farany de misy an'le hoe complexe respira zay fitambarana ihany koa zany, karazana huile essentielle maro, tsy mila hoe mila mividy maro be anao fa tafiditra ao anatin'ny daholo satria misy karazany 4 ao zay efa avy hatrany dia azo ampiasaina na amin'ny izy menaka manitra na misy an'le hoe inhalera. Le inhalera zany dia fomba anankiray ihany koa ifoana an'izany menaka manitra zany entina iarovana amin'le valanaretina. Zay zany momba an'iny protocole iny. Izy io zany am'ireo raha ohatra mbola misy zany ny yaya ka misy manomboka tsy mahazoazo aina ianao de tsara avy hatrany de atomboka io protocole io fa tsy miandry ela fa raha vao manomboka mihitsy hoe tsy metimety ianao misy hafanana ianao kokohaka ianao mararirary an-doha ianao na very ny odoranao na ny tsy mahenoheno tsirokanina ianao dia aleo trany de metomboka amin'ny protocole io. Izany dia miaraka avy hatrany amin'ny fepetra rehetra raisina manatona dokotera, manatona toeram-pitsaboana raha ilaina, fa io protocole io aloha zany de trany de azo ampiasana avy hatrany raha fa hitanao fa misy tsy en forme anao. Ary izy io de na misery na amin'ny havizanana na amin'ny aretina entiny ty atsikana toetrandro mangatsiaka ty de azo ampiasana azy daholo io protocole io.